Etsakila nefa ny maître Willy Razafinjatovo mpahilalana dia nitondra ny fahitany ihany koa ny fandalinan'ny volavolan-dalàna amin'ny feny fifidianana ho azy indray dia nambarany fa natao tao anatina tsy fahalalana ny fandaniana izany volavolan-dalàna izany natao antery ihany zany raha ny fanazavany ary ahina ny hitohizany zany any anatina tranga hafahafa ary trangana tsy fitoniana mihitsy anga raha izay no nilazany azy rahantsika ihany koa ny hevitra ity mpahilalana ity. Natao ankeriny ny fandaninana lalam-pifidianana teo anivon'ny teny miram-pirenena Omaly hoy maître Willy Razafinjatovo mpahilalana nambarany fa tsy tao anatin'ny fitoniana no ny asan'ny député. Le lalàna zany amin'izao fotoana izao natao sito mahery fotsiny forsena ny laniana na dia tsy sitrapon'le olona zany tsy sitrapon'le malagasy na tsy fitiavan'le malagasy dia natao fotsiny nefany lalàna zay no heverina fa hoe atao amaivana ny fahorian'ny vahoaka ahafahan'ny vahoaka maneho heviny ahafahan'ny olona rehetrarehetra hoe mifanaraka amin'ny zava-misy satria izay ny zavatra marina sy itsiny lazaina fa hoe apisiny mangarahara tsy zay ny zavatra misy fa lasa tena ina moa zany hoe accaparement zay fandeha zavatra zany hoe natao hoe fezina fotsiny amin'izao izy atao zay anomorosorony sasany ka tsy zay mihitsy nampilamina tany sy firenena ka za zany mieritreritra amin'izao fotoana izao fa hoe sao dia mba azonareo atao ry zalahy parlementaire indrindrindrindra amin'izao fotoana satria fa lasa ny parlementaire zay amin'ny ACC ny ACC manko zao atahorana amin'izy dia fa araky ny fomba fanaon'ireny dia indeha ilelaka indray izy rehefa avy eo indeha tsetsitra indray izy rehefa avy eo angamba mangetaheta zavatra mety tsy mampampangetaheta ny olona rehetrarehetra izy fa zavatra hafa akoatra ny mampangetaheta ny olona zavatra mampangetaheta anazy dia tsy hanaraka lalàna misy satria fantatra ho anatin'io be dia be no tsy fanaraka tamin'ny lalam-pandrenana ka move mbola eken'ny ACC sa tsy ekeny satria hatramin'izao koa fantatra na hoe natao ntsokosoko ny G2S ny laniana atao amin'io assemblée hafahafa io zavatra tsy nampozina mihitsy tsy fanaraka amin'ny etaetaray vahoaka no atao nreto assemblée nationale reto zany hoe ny député sasatsasany zay migioka samy mitsetsitra sy mitroka mihitsy zany ny ra ny vahoaka am'le etra zay nentina ny libateny amin'ny Pandoro zay volana tratra hoe 300 millions. Nilaza maître Willy Razafinjatovo fa tokony ao anatin'ny famarinana no hitondrana ny firenena ary manohitra ny fisian'ny kolikoly amina fandaniana lalàna ny tenany.